Iafa miravantsika indray amin'ity fotoanany gasy mahay mamaky baiboly izay anarantsika aloha hevitra anankiray fa nisy nangataka efa ela izy ity fa nandrasana mihitsy hoe afaka 7 taona ty aoriana zay vao atao satria somary taolana ohatrany hoe rehefa mihina trondro ianao dia misy taolana le izy dia mety makenda dia mahakamo mianatra azy ny loha hevitrintsika zany dia momba ny atao hoe ny fifidianan'Andriamanitra zany ny ao anatiny. Manahirana le izy satria eo zany misy resaka safidy le izy no misafidy, ianao ve no misafidy an'Andriamanitra sa Andriamanitra no misafidy ianao? Zay le izy. Dia raha Andriamanitra no mifidy zay hovonjena, zay foana zany ny fiteny hoe raha ohatra ka Andriamanitra no mifidy zay hovondrena dia manatsafidy ve ny olona? Zay. Manatsafidy ve ny olona? Ary raha ohatra zany ka Andriamanitra no mifidy zay hovonjena ka tsy manana safidy amin'ny famonjena azy ny olona, dia ohatrin'inona zany ny olona? Mety hoe ohatr'ity zany ny olona anaovan'Andriamanitra azy, ataon'Andriamanitra marionnette fotsiny, dia izay tian'Andriamanitra hitondrana ny olona fa tsy izy ny olona. Na raha ankoatran'ity hoe marionnette ity dia ity misy anankiray zay fiteny kokoa hoe sao dia lasa robot. Nefa ny jereo tsara fa ty robot ty vao tamin'ity taona ty zavatra ty no nivoaka, ty robot ty dia ohatr'izao ny fitrangany. Hey, figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, figure 1. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Ya, so dia ohatran'izay robot zay ny olona, intelligence artificielle moa iny fa sady robot mihitsy dia manao ny zavatra ataony na ny fiteniny raha teny efa mitovy ny fitenin'ny olona fa tsy ohatran'ilay taloha hoe bien sûr vous êtes ici fa tena miteny tsara ohatran'ny olona mihitsy so dia ohatr'izay koa raha ny olona robot zay ampanaoviny le olona anazy dia zay no ataony tsy tanterahany ao anatin'le izy dia hojerentsika izay zavatra izay. Fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha na inona ho fijery eto lazain'ny baiboly eto, zay ho lazaiko hoe
ny lazain'ny baiboly no jerentsika fa atsika tsy hanao resaka teolozika. Resaka teolozika zany de misy adevitra foana io. Misy ny Augustin tamin'ny voalohany nahitan'io voalohany a de nitoerin'ny Pelazy, nahita ndray nanao namoaka anazy tsara ndray Calvin tateorina de nitoerin'ny Arminius. De tsy idiratsika zay fa zay ambaran'ny baiboly a no jerentsika ao anatin'le izy, satria zay ny atao hoe gasy mahay mamaky baiboly a ao anatiny, de zay zany tsy ampanahirana azy. Ny anankiray voalohany aloha zany mila mipetraka tsara ty fanekeny rehetra na i Pelazy na Arminius a de zao hoe aitsika ny jaona toko 7:12 toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay mino an Jesosy Kristy zany de manana fiainana mandrakizay. Ny finoana an Jesosy Kristy no mahavonjy. Zay ekeny rehetra tsy miala amin'itsika, tsy maintsy ataoko amin'ny teny amin'ny izy hoe condition sine qua non de ny finoana an Jesosy Kristy ihany no mahavonjy. Marika toko 1:15 hoe zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no hoelohana. Misy batisa eto somary manahirana atsika kely a, fa tsy miteny izy hoe zay tsy atao batisa de elohana. Dikan'izany batisa zany tsy mahavonjy, fa le finoana ihany no tena mahavonjy. Fa tsara izy raha sina batisa, mazava ho azy. Zay finoana ihany no mahavonjy. Marika toko 1:15 ny toro-teny nataon'ny Jesosy Kristy voalohany indrindra teto ambonin'ny tany a tamin'izy nanao ny ministerany a de io marika toko 1:15 hoe rehefa voasambotra Jaona de nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanambara hoe efa tonga zao fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay anareo ka mino ny filazantsara. Fibebahana sy finoana, zay tena zava-dehibe indrindra amin'ny mahavonjy zany resahan Jesosy Kristy. Tsy maintsy mino, tsy maintsy mibebaka ny olona iray zay vao voavonjy. Zay iny zany a de faneketsika iny io tena tsy azo edina hevitra io. Fa ny akoatran'izay am'izay zany hoe ohatrohatr' zao le adevitra hoe tsika mino ve de zay vao ny fidian'Andriamanitra, sa talohan'ny naharinan'izao tontolo zao tsika noho ny fidian'Andriamanitra satria fatany fa hino any aoriana any, sa tsika mbola tsisy fa voanao atsika Andriamanitra de ny fidinitsika. Manahirana amin'le izy mantsy raha ohatra ka vidiny daholo ny olombelona rehetra de tsisy problème, voavonjy daholo ny olona de tsisy vaky loha amin'izany fa samy voavonjy. Fa ny manahirana an'le izy a betsaka kokoa ny tsy voavonjy noho ny voavonjy. Zay ny zava-misy iainana na eto Madagasikara ary atao hoe be deaibe ny kristianina, ny zava-misy iainana be deaibe kokoa ny voavonjy noho ny tsy voavonjy. De eo zany ny fanontaniana hoe reny tsy voavonjy reny ve narian'Andriamanitra, reny tsy voavonjy reny ve satria efa hitan'Andriamanitra fa tsy mino izy de zay no nanariany azy, sa ahoana? Any le mahatonga an'le olana amin'ity resaka adevitra momba ny fifidianana ity. De ohatr'izao nitondrantsika ny fampianarana zany androany. Ny drafitra fampianarantsika androany zany de tahak'izao ny fandehany. Voalohany indrindra ny horesantsika zao de ny tantaran'io fifidianana io raha amin'ny terme théologique izy de zao ny antsoina hoe théologie biblique, zay matetika mahadiso ny olona satria ny verset sasany fotsiny resiny olona fa le tantaran'le izy hatramin'ny fiandohana fahariana mihitsy. Manahoana le tantara? Mazava ho azy tsy vitatsika daholo fa na io fotsiny ataontsika adiny telo de fa lany ny lera. Fa zay olona fantatra sy malaza ny raisitsika ao anatiny zany hoe manahoana ny tantaran'io fifidianana io hatramin'ny naharianan'izao tontolo zao ka mandrak'androany, ny resaka safidin'ny olona. Zay ny voalohany ao aorianan'izay de ho jerentsika ireo andinin-tsoratra masina miresaka fotsiny hoe olom-boafidy. Le olom-boafidy ihany ny jerentsika, fa misy ao hoe voafidy, nofidiana, reny tsy jerentsika. Fa misy andiny maromaro zany miresaka hoe olom-boafidy, zany hoe misy ny olom-boafidy. Zay
fahatelo a dia resaka ndraytsika hoe inona ny antony tsy ahafahan'ny olona mifidy an'Andriamanitra zay, inona ny antony tsy ahafahan'ny olona mifidy an'Andriamanitra. Zay ny tapany fahatelo a. Dia manao pôzy kely tsika dia ao aorianan'ny pôzy a dia hijery andinin'ny fito a, tena manazava tsara, tsy azo elana tsony ny resaka fifidianana, anankifito ny jerentsika. Mbola misy be dia be fa tsy ampy fotoana fa reo fito reo a no tena ngezabe ao anatiny. Ny fahaefatra dia mandindry raintsika hoe ny tena olona nane le olona mihitsy tsy te hifidy an'Andriamanitra e, le olona mihitsy tsy te hifidy an'Andriamanitra. Ty hoe ny antony tsy ahafahana mifidy fa rehefa eto izy mihitsy tsy te hifidy an'Andriamanitra. Dia ho jerentsika zay a alohan'ny tapany farany hoe inona amin'izay ara ny tokony atao eo anatrehan'izay fifidianana zay. Mampaninona antsika ny fahalalana hoe Andriamanitra no nifidy antsika. Zay a ny reo anakeninareo zany a no ho jerentsika amin'ity fiarahantsika androany ity.